atolotry ny orange tantara zapare niainga tamin'ny tantara tenana izy teo anivon'ny orange madagasikara no volavolaina ho lasa tantara ity tantara ity dia notsoahana tamin'ny fehi-kevitra misy eo anivon'ny orinasa orange madagasikara saingy nasiana famoronana amin'ny mahatantara nonjapeo azy miaraka amin'ny orange digital center sy orange madagasikara tsy fahatyantoka ny tsy fahombiazana fa lesona afaka mianatra afaka miarina dia lasindray toy ity tantarany miavaka ity andro voalohany miafaka efa misokatra ilay fifaninanana iraisam-pirenena lazaiko andrio amin'ny orange digital center ina moa ilay izy rybenja le orange summer challenge retsy andray anjara rybenja efa elany ny andry an'izay fifaninanana izay fa misaotra ny lanapandre dia atondry aiza amin'ny fianarandrira andray anjara amin'izany nitako fotoana feno ange zany fa tsy atselika ary miavaka misy fotoana ny daholo ny zavatra rehetra fa tsy maintsy mitady vaolana amin'izany tsika ay dia mandehana aingy anary misoratra anarina raha vao manana fotoana sao dia taraiko eo ndry elahy koa tia mba lalina elaza zao vao miteny ao hoe misokatra amin'ny fisoratana anarana miandry ny fahavitany ity fanadinany ity dia lasy izao mila misoratra aingana na izany aza fa kandida eo amin'ny roapolo eo ihany ange no raisina na maro aza ny misoratra anarany zandray tsara vitana be ka tsy maintsy voaray foana rehefa voaray ndrya dia manao stage mandritra ny telo volana miaraka amin'ireo mpifaninana voafantiny mbola manao stage ve nefa hifaninana no atao ka io stage io ny fotoana natanterahana n'lay tetikasany safidin'ny ekipa sady mianatra indri amin'io no miasa inona tsara moa no atao amin'izany orange summer challenge mba akako inspiraka rybenja aleo ara zavaiko amin'indry fa eno tsara aza vao fa mihaino any lahy misy loha hevitra rana aloha satria fifaninanana no atao dia amin'ny alalan'izay no miainga amin'ny famoronana ka izay manana hevitra vaovao tsara sy mendrika indrindra ka mahavita manatanteraka ny tetikasa ny mahazo ny loka drais tsika indray tsy maintsy azo ny laharana voalohany raha vao manao fifaninanana izany atao inona fotsiny ty lobe ity ny tsy ampiasaina sady orange manome fanampiana rabola mba hanatanterahana ny tetikasa ho an'ireo mpandresy amin'io tsara kosa izany koa efa misy fitaovana azo ny mpifaninana amin'ny orange summer challenge io ampiasaina maimaim-poana ihany koa hanatanterahana ny tetikasa ao amin'ny fabilab vo maika mety amiko mihitsy ilay fifaninanana rybenja fa ny olona rehetra ve zany afaka mandray anjara daholo tanora mpianatra amina oniversité toantsika izao ihany no afaka mandray anjara amin'izany olona manana diplôma re manana fahalalana manokana momba ny tontolo nomerika ay tsy misokatra ho any rehetra satria misy fepetrarahana amin'ny fanatanterahana levitra vaovao ao mitako amin'ny fahaizam-pifaninana tsirairay izany izany hoe efa mpisehatra amin'ny tontolo nomerika na teknika mazava iny ny tanjon'ny orange digital center mantsy dia ny fampidirana ny tanora ao anatin'ny tontolo nomerika mazava ho azy fa olona efa mahafehy an'izany no mifaninana amin'ity orange summer challenge ity ohatra ny efa manofinofo sady ao anaty fifaninanana zany rybenja hisoratra anarana misy ny fifatenana izay mpianatra roapolo mahafeny fepetra ihany ho any voantso mandray anjara fifaninanana iraisam-pirenena no orange summer challenge vo maika manosika andray anjara izany rybenja tsy misy olana amin'ny fianarandri tsy misy olana ho afa manao orange summer challenge aloha mandra-piandra ny valo ny fanadinana ity dia ataovy tsara ary izay atao rehetra misaotra sady voninahitra ao amin'ny firenena izany rehefa mahazo laharana voalohany ka miofaofy eo ny sainam-pirenena malagasy ndry koa izany tsy mbola misy inona akory dia efa manonofo sahady ohatray inona reo manosika ny olona nofinofy satria efa izay mifaniriako te handresy amin'ny fifaninanana ary te hitarika ny ekipako amin'ny fandresena antao epita jereo tsara ny fiara sao voadona eo vao veloma orange summer challenge efa manao ahoana ny fandehan'ny asan'ny ekipanareo ary miavaka mandeharaka ny tokony ho izy aloha fa tsy mikorotandrotana ohatran'ilay omaly iny vinona ho any na tonga an'iny hitanao ihandra amin'ny semika fa samy sarotiny te hanana zavatra tsara daholo
dia lasa ho azy ny fanakianana kanefa misy tsy mahazaka an'izay dia lasa miteraka olana toy ireny. Ka manatsara zavatra kosa ny fanakianana retsy a? Eny hoe marina izany, saingy raha fanakianana be fahatany kosa aloha mahatezitra ny sasany ihany a. Mila mandroso vahaolana ianao rehefa manakiana. Ao anaty ekipa tsy maintsy misy kely an'izay foana rehefa tena mandeha ny asa. Dia tsy mety ihany koa ilay tonga dia manapa-kevitra handao ny ekipa noho izany, avy eo mampifilafila ery. Ay, tonga hatramin'izany mihitsy ny disadisanareo tao. Sahirana be nanambitamby any Jaona omaly satria izy ny manam-pahaizana momba ny fanamboarana an'ilay fitaovana taona io. Kanefa hiala hono izy raha mbola misy manakiana ihany ao. Matoanareo samy zaraina andraikitra avy fa tsy natao mitovy. Dia tokony samy manaja ny anjara andraikitra nomena anareo izany fa tsy mifampitsabaka andraikitra kosa. Izay mihitsy raha misemika nandaminako azy tao a. Rehefa nampandran-ketina ny serasera ianao a, dia izay aloha natao fa tsy lasa mitsikeran'ny kaonty tsy milamina na ny sodira tsy miraikitra. Mila mamray ina tsara raha te handresinareo ry miavaka. Mbola sarotra be aloha izany amin'izao satria sa mbola mafana ny fo. Na izany aza. Ndriny napetraka ho mpitarika ny ekipanareo dia anjara ndriny mandamina an'izany. Efa miezaka manao an'izay hampandeha ny asa sady mandamina ny disadisanay. Ataovy tsara foana aloha ny asanareo na izany aza satria iny ny tsara ananareo anatin'ny fifaninanana. Ny tsy fitovi-kevitra mantsy iny tsy maintsy misy foana ao anaty ekipa. Ary tsy ny anareo rery. Sika indray raha amin'izay matoa mifaninana dia satria manantena ny hibata fandresena izay a. Matoa andaniana fotoana sy rondoa ohatr'izao io fitaovana io dia antenaina izany fa omby. Aza miafiafy nareo fa azonareo ampiasaina ny fitaovana atao amin'ny Orange Digital Center efa natokana ho amin'io fifaninanana io. Misaotra anareo indrindra aloha fa efa misy moa ny fifandaminana eo aminay samy mpifaninana amin'ny fifandimbiasana amin'ny fampiasana ny fitaovana. Ialana amin'ny disadisa. Tsara koa manaiky fandaminana fa tsy manao bontolo ohatra ny ataon'ny sasany na maika be aza. Mahafinaritra dia samy mahafeny talenta ny atao amin'ny ekipa. Samy manana ny talentanareo raha teo nareo ry miavaka. Izay fahasamihafan'izay le mampanankarena antsika. Raha mahay mikondoa dia tafa. Ny olana tanora mantsy ilay samy manana ny heviny dia samy te hanao hoe ny hevitra no tena marina. Mila tantanana tsara izay toe-tsaina izay. Taminareo vao namorona dia efa tokony voasoriko izany. Izay izao somary nahataraiky ny ekipanay vao nanomboka. Variana ny ady hevitra teo izay fa misy be jihitra be tao. Ny ekipa hafa nefa tonga dia nisy fandresen-dahatra be dia afaka nandroso. Mba tsy isian'ny alahelo kosa aloha aleo mifanaraka tsara ihany amin'ny zavatra atao mba ialana amin'ny fifanomezantsiny avy eo. Ilay fotom-pisainana vonin-kandresy aloha nitarihako ny ekipako ramose. Izay izao mampandeha ny asanay indray. Fa raha ny sitrapon'ny sasany tsy mbola miroso mihitsy aloha fa mandeha amin'ny ady hevitra aloha hoe inona no atao. Izany koa ny fotom-pisainana tadiavina mba handrisika ny ampopon'ny mpifaninana rehetra ry miavaka. Avelako hiasa amin'izay indry sao mitakerikery ireo ny ekipandry. Na izany aza nilaiko ilay ny fanakalo hevitra taminao ramose mba nandaminako ny saiko. Misy isainana izay resaka izay. Fanja! Andraso aloha! Manahoana ry? Efa naheno vaovao ve miavaka? Vao henoko teo fa nahazo larana fahatelo no nitetika asanay. Arapaina kinareo fa tafiditra fahatelo izany a? Misaotra kena dia izany ihany aza. Otry, ary tokivy be ndry? Diso fanantenana ry Fanja. Fa nahoana? Efa mba azo lazaina ange hoe nanao nareo matoa nahazo ny larana fahatelo e? Ny larana voalohany nandraindray ny ekipanay fa tsy fahatelo. Ka atao ahoana aza fa izay ny tapaky ny mpitsary. Tsy mbola nareo ekipa Express Madagasikara aloha ny voalohany fa fahatelo ny mendrika anareo. Marary mihitsy ny lohako izany mieritreritra sy mandinika hoe taiza ny lesoka tsy nahafahanay nahazo ny larana voalohany. Efa mba mendrika kiza ny tafiditra tao amin'ny larana telo voalohany izany a. Io izany ilay toe-tsaina nitondrana an'ilay asa mihitsy misy lesoka tokony narenina e. Fa nahoana ki? Variana tamin'ny ady hevitra lava reny dia na efa vita aza ilay prototipa dia mbola ady hevitra be foana. Za zao anisan'ny karazan'olona tsy mety afa-po raha tsy zavatra tsy misy kanina. Fa na izany aza mba mety ihany iny anay iny. Efa tsy mety arenina intsony moa iny fa manaraka indray manao tsara kokoa kiry miavaka.
marina kezandro fantsa saingy tsy morana zany aza le diso fanantenana ka fanina zany oretsy a fa manino ndry izany mipetraha aloha eto so mianjery eo ka hanahirana eto ty ndry fanina be azandro fantsa fa ino ty mahazo ndriry miavaka iza re no atsoko hoe misy numéro ankarmena zokinay aho dia io ake atsona fa hafahafa be azany a miakina aloha ndry amiko so maninona eo ka tsy nitondra rano anga ndry io to anaty kitapoko misy rano ameo any kitapondry akako azy ary sotroe aloha ndrano dia mifoka rivotra tsara ndry atsoe ake karmena fa manjavona be masoko tsy mahita répertoire dia sotroe eo ah le rano misaotra kia allô Carmen ve eo azafady nama miavaka ihany tsy salamy miavaka fa alay vao ty amin'ny Orange Digital Center izy azafady fanina be izy eo fa tsy mandeha raha tsy tonga eo ianao e ahoana hoany ake ho avy eo izy avy eo fa ndry aloha misotro rano raha mahatelile nanina tampoka teo koa ary ty ndry ty miavaka mbola maheno avy ndry e miavaka efa nisoratra anarana amin'ilay Orange Summer Challenge angandriry miavaka vo nisokatra ny fisoratana anarana dia isan'ireo tonga voalohany tany amin'ny Orange fa misaotra ny lana mba tsy ahandray taraiky indray aho zany tamin'iny efa nanao vava mantsy tamin'ilay farany teo iny fa tsy maintsy andray anjara foana aloha raha mbola isan'ireo mpifaninana voafantina fa nga tsy mahatoky tena ntsony indri no miteny oatra izany drais mahatoky tena matombo soratra anarana aingana ka vonina be hiatrika fifaninanana na dia rapitso ihany aza dia mba tantany tsara ny ekipandria amin'ny sisa fa tsy avelanao izay tiany iny indray miankina amin'ireo olona voafantina ho mahafeno fepetra ihany mino aho fa ekipa vaovao loha hevitra vaovao no hifaninanana amin'ity taona ity ndry ty mitarika io izao tokony mahafantatra tsara ny toetra ny olona tsirairay eo anatin'ny ekipandria efa mianatra momba izany mihitsy aho zao misy document momba ny ahitarika izay ny téléchargeko tena tsara le mitsotrana kely oatra izany retsy efa hitako ny lesoka farany teo ka dia ataovy ao an-tsaindry foana fa any misy ekipa mahinoa ny ekipandria ka izay le mila ioarana lesona be zay rybenja sady tsy ny ao an-trano ihany ny mpifaninana aminao fa ny Orange Summer Challenge iraisam-pirenena mihitsy izay indry fa nahazo lesona raha nandinika ny nahazo laharana voalohany sy faharoa dia tsapako kosa aloha fa tena tsotsotra ny fitaovana vitany mihoatra tamin'ny anay saingy efa izay moa ny tapaka dia mionona ihany na tsy manaiky aza ny saina ohatran'izany foana matetika ny fifaninanana hitandry izao le fifaninanana misy ny dauphinina roa foana ny manja kokoa matetika mihoatra amin'izay lany misy eo ny tanjoko kosa aloha amin'ity dia ny hitondra avo ny ekipako e andrombaka ny laharana voalohany ny veriko fa kivindry dia tsy hanotsony io ny tonga amin'ilay fitenenana hoe indray mandeha ve ny mantavary dia andeha fitsotro be izany malala vindry tsy nanandraiky narary mihitsika tsy maintsy miarina rybenja rehefa mianjera na miandry mpanarina ihany koa tsy miandry mpanarina izany aho fa rehefa tsy vitako ny miarina irery dia tsy ho tafarina zay tsy maintsy tafarina eo amin'ny tany nalavoko a izay le toe-tsaindry tiako marina angely hoe tomorrow koa day e raha tsy azoko an'io io mbola ho azoko rahampitso sy mpamiavaka ny aty e makandria tsy maintsy tafitandry oay ndao hiditra amin'izay fa efa iny miala any iny ramose ahoana indray ty fanapaha-kevitra mandeha manokany tiry miavaka lasy izao raha misemika tsy aleo ve mandeha amina ekipa ihany e ny hevitry ny maro mahatakadavitra efa reny hitantsika ireny ny vokany fa telo kosa efa misy jerena somary manahirana le mampivondrina ny ekipa ramose a satria izay vao hiaraka hiasa efa salama tsara zany ry izao mbola tsy salama tsara raha tsy tonga amin'ny tanjoko ramose a tonga amin'ny laharana voalohany tsy misy mangiditsy andramana aloha fa makahery andreo tonga amin'ny tanjondry e rehefa ikirizana ave moa io tsy ho tonga amin'izany ihany misaotra mankahery fina zo io ataondry io projet ako manokany ty ramose a iny eo amboarindry io sy vana mandeha ho azy azo ampiasaina amin'ny zavatra maro ty amboariko ty
Mazava ho azy fa tsy mila mampiasa angovo ny fampiasana azy satria mandeha ho azy. Dia inona ny ilana an'io? Iza ny mampiasa azy? Fanasivanana natao ampiasain'ny mpanao trano sy ny mpamboly izy ity. Enjana indray izany hevitra izany. Ny mpanao trano izao tsy maintsy hanivana ny fasika sy ny tany rehefa hanao rihitra, dia afaka mampiasa an'ity fitaovana ity izy esana. Ary inona ny ilan'ny mpamboly an'io? Rehefa alohan'ny toto vary ny mpamboly dia afaka manivana ny vary amin'ity fitaovana ity ihany koa, ahafahany manavaka ny vary amin'ny fakofako. Tsara be ilay hevitra hatreto. Ny tombony azon'ireo mampiasa azy dia mampiena ny asa atao satria mandeha ho azy. Afaka mampiena ny isan'ny mpiasa ihany koa izany satria raha mila olona farafahakeliny ny roa rehefa manivana, lasa olona iray sisa ny miasa manara-maso ny fiasan'ity fitaovana ity. Tsy ratsy ilay hevitra fa tena mahamaly ny filan'ireo sehatra roa ireo hatreto. Misaotra Ramose. Fa zaho aloha dia tena manara-po mihitsy atao amin'ny fabilaba. Satria afaka mampiasa ankalalahana ny fitaovana rehetra ilaiko maimaim-poana amin'ny fanamboarana an'ity fitaovana santionana ity. Tombony ho andry izany ka mahaiza manararoatra ary. Ny Orange Digital Center aloha no isaorako, nanome anay tanora an'izao chance izao ahafahana misehatra amin'ny tontolo nomerika sy mifaninana amin'ny alalan'ny Orange Summer Challenge. Ny fahitana anareo marisika mandray anjara toy izao ihany koa angeno isan'ny mahafinaritra ny Orange ikaroka zava-po voandray atolotra anareo tanora. Raha mbola misy sehatra ahafahanay maneho ny talentanay amin'ny alalan'ny tontolo nomerika dia vonina foana ny andray anjara. Ataovy aloha ny asa indry dia miraro soa indry mba azo larana voalohany. Mankasitraka Ramose dia ho tanteraka tokoa anie izany. Ho anao tanora, sahi miatrika fifaninanana. Mandrosoa dia mahomby aza miaraka amin'ny Orange Digital Center sy Orange Madagasikara. Natolotry ny Orange. Tantara zapare, niainga tamin'ny tantara tena nisy teo anivon'ny Orange Madagasikara, no volavolaina ho lasa tantara. Ity tantara ity dia notsoahana tamin'ny fehi-kevitra misy eo anivon'ny orinasa Orange Madagasikara, saingy nasiana famoronana amin'ny mahatantara anonja-peo azy. Orange eo anilanao.